Salamo, ahoana natao raha anolo ny logo sy ireo sary ao amin'ilay modèle site internet. Jereo daholo aloha inona daholo ny sary tiana ovana eo amin'ilay modèle ary mamorona dossier misy ny sary vaovao izay tianao atao solo. Ireto zao ohatra na ny sary tiako apetaka eo amin'ilay modèle ary amorona dossier vaovao zaho. Ohatra hoe ataoko sary vaovao anaran'ilay dossier ary afindrako fotsiny ireo sary ampiasaiko. Rehefa vita zay dia mila maka tahaka fotsiny ny détail izay efa misy ao amin'ny site modèle isika. Mba hanamora ny asa rehetra dia andeha avoakantsika ny format-n'ireo fichier ao amin'ny option des dossiers. Jereo ny dire ary amin'ny Windows. Eto aloha ohatra mahita tsisy extension le izy. Dire ary amin'ny Windows ary tadiavo ny dossier, fidio ny option des dossiers, affichage ary any ambanimbany any misy hoe masquer les extensions des fichiers. Décocher-na iny, appliquer ary atao OK. Hitantsika rehefa avy nanao an'iny dia nivoaka ny extension .png ohatra eto. Rehefa vita zay dia andao arintsika ametaka ny logo. Fa ny tena tsara dia atao fotsy na une couleur ny logonao, ny fond zany, ary atao boribory ny endrikan'ilay logo. Mampiasa Photoshop na atao en ligne ilay izy amin'ny description izay omeko anareo. Ity zao ohatra ny logo ampiasaiko, jerentsika tsara ny couleur ny afara, fa ny tena tsara ho iaho dia atao boribory ny endrikany fa tsy carré. Raha zah hiditra amin'ilay anao modification atao amin'ity lien ity, misy ao amin'ny description raha mampiasa anareo. Idirako amin'ny navigateur, irentsika eto ambany eto, ity izy ity ambony ity upload image, kitiko eto amin'ny upload image ary manao automatika izy mangataka aiza misy an'ilay sary amin'ny ordinateur. Ato amin'ny sary vaovao izy dia ity izy sary ity ataoko ouvrir ary afaka manao modification avy hatrany za en ligne. Afotoko aloha reto publicité reto, ataovy tsara ihany ny endrika na design, atao boribory tsara. Crop circle dia hitantsika ilay izy fa lasa boribory ohatran'izao tsara, tsisy fontsony afara. Atao download image kitina dia automatique ny téléchargement. Ity izy ity sokavintsika ilay izy, sokavintsika ny dossier. Ity ilay izy vita téléchargement, vita boribory tsara ary fafahantsika ilay sary teo aloha. Afindrako ato fotsiny ilay sary vaovao zay. Rehefa vita ny modification logo, ny tanjona dia atao mitovy fotsiny ny détail n'ireo sary vaovao sy taloha, ny anarana, ny dimension ary ny extension. Jereo anie ohatra hiditra tao amin'ny dossier de site tsika ary hiditra ao amin'ny image, misy dossier image ao anatiny. Reto daholo ny sary ampiasainy ao anatin'ilay site ary ity ny logony. Ity ny logony. Raha ohatra ka jerentsika ny propriété n'ilay logo, jerentsika propriété, détail, dia hitantsika fa 105x88 ny dimension, ny angezany zany. Ary ato tsika mahita PNG ny format na extension ary logo ny anarana. Atao mitovy amin'ny fotsiny ilay logontsika dia vita ilay izy. Ndao aloha ataontsika copier-coller ny anarana manontolo an'ilay logo, ataontsika copie ary collentsika amin'ny logo izay ataontsika solony. Ity ilay logontsika ovahintsika tanteraka ny anarany, ataontsika coller. Atao OK.
raha mahita antsika eto raha ataontsika propriété an'ity logo tsika vaovao ity dia hitantsika fa miavaka kely ao amin'ny détail ananjy satria tsy 105 fa 3391 ny dimension. Tsy mety zany fa mila ataontsika modifier. Eto antsika mahita hoe ngeza loatra le logo, mivadika ngeza be ohatran'io le izy raha ohatra ka ny amin'ny site internet tsy atao modifier fa tsara ataontsika redimensionner. Ity ty pixel ary ny ambony ovatsika 105 mitovy amin'le logo an'le site modèle ihany. Rehefa atao hoe kely izy dia hitantsika fa mivadika kely. Ty kitina rehefa manao sauvegarde ary bataintsika fotsiny ity sary vita redimensionner ity natao copier-coller fotsiny any anatin'ny dossier image site internet modèle. Ataontsika coller ary copier et remplacer no ataontsika. Hitantsika fa mivadika an'ity le logo voasindry ary verina antsika atao ny index.html hijeriny résultat. Hitantsika fa niova le logo, niova le logo vaovao. Ohatra zao hoe ity sary afara ity no ovatsika. Jerentsika aloha ny dossier image aiza le sary. Ty izy ty banner 2 le iray ary banner 1 le iray. Ovatsika daholo izy roa. Andao aloha ilayntsika ny anaran'ny iray, ataontsika copier dia mandeha any amin'ny dossier misy an'le sary tiako za. Ity ohatra eo ambany io ny description an'le nangalako an'le sary. Ovako tanteraka banner 2 ohatra, ovako le banner 2 ty ary bataiko le sary vaovao. Ataoko copier-coller na déplacer mety foana. Atao amin'ny image izy teo ary colleko. Copier et remplacer. Zay izy niova ary le banner 1 koa ovako ohatran'izay. Copier-coller, fafako le banner 1 dia ty ovako banner 1 fotsiny anarany. Ny banner 1 izy teo mitovy le sary satria mitovy ny fond. Miverina ato amin'ny navigateur asika. Ity le sary ovatsika teo ataontsika ny actualisation na F5 dia hitantsika fa niova le fond teo afara ihany koa. Ohatran'izany ihany ny atao rehefa manao ny sary rehetra. Ndao antsika hijery ohatra farany. Ity zao ohatra ity sary ity ihany. Ity sary ity ohatra ny ovatsika. Ohatra ataoko sary ity makity. Aleo afindrako any amin'ny dossier misy an'le sary le izy mety foana ny méthode zany. Dia raha tsika dossier misy an'le sary tonga dia ataoko coller ity le sary le ovatsika teo. Tonga dia ataoko coller ato amin'ny dossier le izy dia manao copier-coller an'le anarany fotsiny zasisy. Ity ny sary ovatsika, ny anarany fotsiny alaiko dia fafako le izy ary soloko anaran'le sary tiako atao soloko. Ok, oui. Zay verina atao amin'ny site web atsika zao. Ity le sary teo iny fa raha atao ny actualisation dia hitantsika fa mivadika an'le sary. Eo ambany io ny lien angalako an'le sary makikely. Manolo endrika an'ireo asa efa vita fotsiny zany ataontsika amin'io. Fa ahoana indray ny atao raha nova ny couleur ny resoratra an'ilay thème manomboka ao amin'ny épisode 4. Misaotra indrindra tompoko.